miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana izay irana amin'ny iray aman-dreny pasteur Mayol amin'ity anio ity aty Sambavy no misy atsika ato anatin'ny faritany Fianarantsoa indray no niarahantsika amin'ny iray aman-dreny pasteur Mayol amin'ity androany ity. Ny Sambavy dia anisan'ny tanàna izay niavian'ny iray aman-dreny pasteur Mayol izany dia tamin'ity androany ity tonga taty amin'ity toerana ity izy nanatanteraka ihany koa ny fotoam-bavaka lehibe izay anisan'ny nifindronany ato anatin'ny fiangonana régional Fianarantsoa moa izany fotoana izany. Teo ireo mpino marobe isan-karazany nandrosona ity fotoana ity, anisan'izay ihany koa ny fanokanana fiangonana lehibe izay ato anatin'ity paroasin'ny Sambavy ity izany izay hitantsika ao anatin'ny régional Fianarantsoa moa efa voalazako tery aloha izay. Dia teo ihany koa ny fotoana izay notanterahana nisy ny fanokanana ireo teny chorale, teo ihany koa ny hetsika maro isan-karazany izay hitantsika ao anatin'ity fandaharana ity. Nisy ihany koa ny fanolorana ny voalohany bokatra izay nentin'ireo mpino kristianina izay anisan'ny nanomezana fifaliam-po ho an'ny iray aman-dreny pasteur Mayol satria anisan'ny fifaliana lehibe ho an'ireo mpino ireo no nandraisana ity iray aman-dreny beny mpitondra ny fiangonana Apokalipsy maneran-tany ity. Dia anasako anao am-pitiavana ary ny anaraka hatramin'ny farany ny roana tsarantsika amin'ity anio ity. Andao ary. Ireo misotro rano tsanako fignena mahambary eky sanakina iasa marary tamina ireo nofo maranga tsanalala taranga. Ireo misotro rano tsanako fignena mahambary eky sanakina iasa marary tamina ireo nofo maranga tsanalala taranga. Iwana ushwa usara idia nesenzo visa utoto safa ushwa fiafara sufiranu re iwana ushwa usara idia nesenzo visa utoto safa ushwa fiafara. Fusat kuareu kun fakate ya ni jakan fanga shua ni fanefsa jawelu vanatu ni wana ye go shua fusa ni waju manginaye. Fusat kuareu kun fakate ya ni jakan fanga shua ni fanefsa jawelu vanatu ni wana ye go shua fusa ni waju manginaye. Iwana ushwa usara idia nesenzo visa utoto safa ushwa fiafara sufiranu re iwana ushwa usara idia nesenzo visa utoto safa ushwa fiafara. Sufiranu re
nisinzovy zao totosafaho soa fiafara sofirano reo da ionao soa ho sara idia nisinzovy zao totosafaho soa fiafara 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 Anamaimai baby fanatamu neny amin'ny nahamsy veloko Tsy misy tingana zafady da soizay eny asoanay ro niaretany mahamay Anamaimai baby fanatamu neny amin'ny nahamsy veloko Tsy misy tingana zafady da soizay eny asoanay ro niaretany mahamay Sofirano reo da ionao soa ho sara idia nisinzovy zao totosafaho soa fiafara Sofirano reo da ionao soa ho sara idia nisinzovy zao totosafaho soa fiafara 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 Jesus, Easy, easy,
mandaloni tanane azobe loilai Sabata faefatra ambin'ny folo volana me a mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny raika ambin'ny folo. Mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fa raika ambin'ny folo. Loha hevitry ny perikopantsika moa dia hoe miomana ka mandro soa hiatrika ny roapolo taona indray. Mpanjaka voalohany toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny fa raika ambin'ny folo. Zao mivaky ny teny amin'ny anarany Jesosy Kristy. Ny soramandry dia niafatra nataon'i Davida tamin'ny Solomona sy ny nahafatisany. Andiny voalohany. Ary efa tongotra ny andro hahafatisany Davida dia nandidy an'i Solomona zananahy izy hoe izao efa handeha amin'ny lalakalian'ny tany rehetra. Koa mahay rehetra ary misy ho lehilahy tandremo zay asain'i Jehovah-Andriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalana hitandremanao amin'ny lalany sy ny didiny sy ny fitsitiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasoratra ao amin'ny lalany Mosesy mba hataonao lavrary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra andehanao mba anatanteran'i Jehovah ny teny izay nilazany ahy hoe raha ny taranakao hitandrina ny aleny ka andeha ho anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahany rehetra hoy izy dia tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandehanan'ny Israely ianao. Ary ianao koa mahalala izay nataon'i Joaba zanak' Zeroy tamiko dia ilay nataon'izy roalahy komandin'ny miaramilan'i Israely dia tamin'ny Abnera zanak' Nera sy tamin'ny Amasa zanaky Jatera izay novonono sady nalatsany raha toy ny amin'ny ady nefa tsy nisy ady tsinony ka nasian'ny raha toy ny amin'ny ady ny fe-kibony teny ambalahany sy ny kapany teny an-tongony. Koa manao araka ny fahendrenao ary aza vela hidina any amin'ny fiainatsita amin'ny fiadanana ny voly fotsiny. Fa ny zanaky Barzilay Zilay dita kosa dia asioso ka avelao mba ho isan'izay mihinana eo amin'ny latabatra ao izy. Fa anao soa toy izany no nakanesan'ny rotany amitsy fony nandositra ny Absaloma raha lanao aho.
ary iny fa ao aminao koa Simei izanaky Gera, Benjamita avy amin'ny Beorima. Loza loatra ny nanozonany ahy tamin'ny andro nakanisako tany Mahanaimo, nefa izy mba nidina hitsena any tao Jordanina ihany. Ary Jehova no nianelako taminy hoe tsy vonoko amin'ny sabatra ianao, ko aza ataonao afatsiny izy, fa lehilahy endy ianao ka fantatrao izay tokony hanaovanao azy, ka amin'ny fantatrany raha no ampidinanao ny volo fotsiny ho any amin'ny fenatsika. Ary Davida dia lasa no demandy any amin'ny razany ka nalevina tao an-tanànan'i Davida. Ary ny andronanjakany Davida tamin'ny Israely dia 40 taona, tao Hebrona no nanjakany 7 taona, ary tao Jerosalema no nanjakany 30 taona. Toy izay tsika nivaky teny eo amin'ny Luka toko 7 filazany tsara ny Jesosy Kristy nosoratan'ny Luka toko 7 ny 9:50 ka hatramin'ny 5:50. Luka toko 7 ny 9:50 ka hatramin'ny 5:50. Zao nivaky ny teny aminaran'i Jesosy soramandry. Ny nialany Jesosy tany Galilea sy ny namakiany any Samaria. Ary efa ho tonga ny fotoana ampiakarana any Jesosy dia niatrika akany Jerosalema izy. Ary nandefa iraka ialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy. Fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso to any Jerosalema izy. Ary hitany Jakoba sy John nampialany zany dia hoy izy tao tianao va raha hiteny izay mba isy afo milasaka avy any an-danitra handevina azy. Fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nakany amin'ny vohitra hafa izy. Ho faranantsika nivaky teny ao amin'ny Korintianina voalohany toko 4 ny 9 voalohany ka hatramin'ny 4:40. Korintianina voalohany toko 4 ny 9 voalohany ka hatramin'ny 4:40. Rehefa hita dia toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny famiriam-bola ho an'ny olona malahelo tany Jerosalema, teny farany sy fanaovam-belona. Ary ny amin'ny famiriam-bola ho an'ny olona masina dia manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'ny inona no hanambinana azy mba ho vita raha teo ny famiriam-bola mandra-pahatongako. Ary rehefa tonga aho dia izay sitrakareo no irahako hitondra taratasy anatitra ny fiantranareo ho any Jerosalema. Ary tokony andehanako izany dia hiaraka amiko ireo. Ankaty aminareo aho rehefa mamaky amin'ny Makedonia, fa mamaky amin'ny Makedonia aho ary angamba hitoetra eo aminareo aho na an-tanin'ny ririnina azy mba anateranareo ay amin'izay alehako. Fa tsy mikasa amangy anareo toy ny mandalo aho ankehitriny, fa manantena hitoetra elaela eo aminareo aho raha sitrapony tompo. Nefa hitoetra any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta, fa varavarana lehibe no voavoa ahy azoako miasa tsara nefa maro ny mpanohitra. Ary rehefa tonga Timoty dia tandremo mba tsy anatahotra eo aminareo izy, fa ny asan'ny tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Ko aza vela isy olona anao tsinotsinona azy fa atery somatsara izy mba ho tonga ty amiko fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny apôstôly rahalahy dia nangataka azy fantatra aho hiara-mandeha amin'ny rahalahy akaty aminareo, saingy sitrapony akory ny andeha tamin'izany, nefa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miamena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka itombada maherezy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankona Stefanasy farany. Hotahina ny tompo ny teny azy zay novakina teo asoan'ny fanatsika dia manainga mavesatra anao raha aman-dreny pasteur Mayolina fa mifanandrify amin'ny fahatongavanao aty mihitsy zany ten'Andriamanitra zany, amofovofo sy amelabelatra ny ten'Andriamanitra mba hitondra fampahiresana ho an'ny fiangonana.
antsika ary isaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ireto fanatitra ireto. Jehovah Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Misaotra anao ny tantananao ny fiainana tsirairay avy. Voro maro be eto amin'ny toerana eto ity sambavy ity. Itokana ity fiangonana vaovao izay vita eto amin'ny toerana ity. Tonga eto avokoa izay fiangonana manodidina. Eto ny vahiny saina. Tonga eto ny olona manan-kaja, ny ben'ny tanàna, ny olona ray aman-dreny amin'ny tanàna, ireo pastera maro samihafa, tsy ireo olona maro samihafa. Ny fiangonana tsirairay avy hatramin'ny zaza madinika, lalàna, vavy, tsisy ankanavaka dia tonga eto izay. Na avy any lavitra aza dia tonga eto avokoa mba hiaraka hifaly hitokana ity fiangonana ity. Koa dia misaotra ny amin'ny vakiteny ny soratra masina izay nomenao anay teto. Mitenena amin'ny alalan'izany vakiteny izany. Misaotra koa ray eo satria mbola noho ny fitahina sy ny fanambidana nomenao anay dia natondra ny fanatitra sy ny fahafokarena araka ny baikinao koa izay ho fampandrosoana ny asanao. Tanterahanao ny teny fikasanao ka hovahanao tokoa ny varavaran'ny lanitra rotranao feny fitahinao ny vahoakanao tsirairay avy. Ho asianao teny mafy ny valala ka tsy haneban'ny vokatra aika dia vanim-bony voaloboka ianay tsaha. Ary dia tsy anakery tsy anapahefana aminay izay asany maizina rehetra. Androany ary tompo amin'izao fifaliana lehibe iarana eto izao dia izay marary koa dia hositranonao. Izay fatorany trosa ho afahanao. Izay manana olana eo amin'ny tokantrano mikorotana ambony ambany hovahanao koa izany. Ary hotahinao ny asa fivelomanay tsirairay avy. Ny tsy mananasa omenao fidiram-bola ihany koa. Dia hifaly ny vahoakanao satria manan'Andriamanitra mahery. Mianaranao Jesosy manoloana sy angatany izany vavaka izany. Nao ny dera sy ny haja ny voninahitra mandrakizany. Alleluia. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana handray ny afatra. Mialohan'ny andraisitsika ny afatra dia mahafaly any manolotra ny fiarabana ho antsika fiangonana eto sambavy manokana izay hitokana ity trano fivavahana eto anoloantsika ity. Miarabantsika fiangonana manokana eto sambavy na vita ny azakazaka na vita ny adidy masina ka nahatsangana izao fiangonana izao satria tsy mora tokoa izany manorina fiangonana izany. Kanefa dia nahavita ianareo tamin'ny azakazaka izay nataonareo mba nehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Arabaina koa itsika olona rehetra tonga miaraka eto manotrina ny fiangonana sambavy. Arabaina koa itsika pastera rehetra koa any Ambalavao, Ambositra, Ambohimasoa ary Ikalamavolo tonga eto manotrina izao fiangonana izao ihany koa. Dia arabaina koa itsika fiangonana rehetra manodidina izay tonga manafana sy manatrika azy reto. Ny vodena hono tsy mandeha aloha ny fitenenana izay ka dia tsy adinontsika koa ny miaraba manokana ny Andriamatoa ben'ny tanàna, Ramazo manana sy Ramatoavadina ary ny ray aman-dreny solitenany commune eto Antanàna dia ray aman-dreny be zany Andriamatoa Ramose Emmanuel ary ao koa ny filoha fokotany Radalato. Koa dia mankasitraka mankatelina satria dia mariky ny fanomezam-boninahitra izao fotoana izao sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia rehefa nalefa ny fanasana dia fanao ny manam-pahefana moa rehefa sahirana izy matetika dia mandefa solitena. Fa ianareo kosa dia tsy solitena fa dia ny tena ianareo mivady mihitsy ny tonga eto. Koa dia miaraba anareo zay manolotra ny fisaorana sy mankasitrana misaotra tompolahy, misaotra tompovavy, mankasitraka tompo. Zay no ela fa dia tsy adino koa ny miaraba ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina any satria ty fitokanana fiangonana eto sambavy ity dia eto indray ny miainga ny afatra hore eran'ny Madagasikara ary horehatra ny ampitan-dranomasina any. Zany sambavy zany ho an'izay tsy malala ny toerana zany sambavy zany itsika aty amin'ny faritany rehetra ampitan-dranomasina dia aty amin'ny faritany ny Fianaratsoa misy azy, Fianaratsoa renivohitra
ary mandeha masinina miainga ao fianaratsoa lala masinina makany Manakara dia gara faharoa raha ny garan'ny masinina zany avy ao fianaratsoa misy ny tanàna amin'ny Sambavy izany. Faly dia faly ny tenako manokana amin'ity fitokanana fiangonana ity satria raha vao nanomboka nahatsiaro tena tamin'ny fahazazako dia taty Sambavy taty ny toerana nitondran'ny olona ny Taiza teto amin'ity toerana Sambavy ity. Tao Antara Lava tao izany toerana izany dia Andrano Lava. Isaky ny fotoana ny fararano fijinjam-bary mbola zaza tamin'izany. Maro tamintsika angamba mety mbola tsy teraka satria tany amin'ny taona 1961 1961 62 63 nanomboka nahatsiaro tena dia taty Sambavy taty isaky ny vokatry ny vary mijinja vary dia nanomboka ny taom-bary voalohany 3 taona tao Antara Lava tao nidina ny tanimbary dia tsaroko tsara milolohy ny vary iny dia miraraka ny ranony ny vary ity ny tendamosina miditra anaty tanimbary mainty ny tanimbary mainty daholo ny tongotra rehetrarehetra mitoam-bary tamin'izany fahazazana. Rehefa nanomboka ny lehibe tany amin'ny 5-10 taona tany ohatra ny tsy nety ny toam-bary tsony ohatra ny vakivaky ny tongotra dia nahafinaritra satria miara-miandry omby amin'ireo tovolahy kely namana tamin'izany dia miaraka mamitana dia mahazo trondro dia mihaza sokona dia mitony sokona rehefa manara iny ny andro tamin'izany teto Sambavy tamin'ny taona 1962 63 64 satria za teraka tamin'ny taona 1960 1960 zany mitovitovy taona amin'ny fahaleovan-tena zany zandriko ray volana ny fahaleovan-tena za teraka 26 mai 1960 ny fahaleovan-tena 26 juin 1960 tamin'izany dia teto amin'ity faritra Sambavy tika zany hoe mahafaly satria raha lasa pastera 20 taona lasa zay tamin'ny taona 1970 dia mba nofinofiko hoe lay tanàna kely zay na lehibe sy nandarovan'ny fahazazako mba hisy fiangonana fa tsy azoko eritreritra mihitsy hoe hisy an'izany fiangonana zany aty Sambavy fa dia mba eritreritra fotsiny hoe barovina re zany ty tanàna kely zay mba na lehibe sy ny taizana anaty mba hisy fiangonana aty Sambavy ety ary dia nisy tokoa dia tonga mihitsy na dia atao hoe tokony tsy ho avy eto ary avy any Antananarivo any hitokana izany fiangonana zany satria dia faly ary tena faly hoy lay filoha teo anoho zay ary mbola tsy faly noho za izy androany fa zany tena faly androany satria ty toerana nabe ty sy nazazako ty niorenany fiangonana ko dia mena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Halleluja! Za teraka tany Manakara fa nandeha masinina io fa za teraka tany Manakara fotsiny tamin'ny taona 1960 telo volana ny tany dia nentiny reno taty tana fianaratsoa taty tsy tavaverina tany tsony fa io masinina io isaky ny mandeha io miala ny fianaratsoa mandeha Manakara mandeha amin'io masinina io fa eto Sambavy dia mijanona fa tsy mihoatra an'io ary tsy mbola nandeha masinina ny ohatran'ny Sambavy hatrany fianaratsoa fa teto ihany eto ny rendez-vous tadidiko tsara tamin'izany ty laky eto Sambavy ty mbola misy andreny vazaha mitaingina vedety mitaingina ski amin'ny rano reny sy mandeha masinina dia miala ao dia mijery ski kely eo no boay kely fa avy eo zay vao mandeha tongotra mankany Antara Lava ary dia misy tantara ny fiainako manokana mihitsy ty toerana ty karaha vao naheno hoe vita ny fiangonana hotokanana misy be tabe ny fiangonana apokalypsy tokanana eran'ny Madagasikara fa matetika tsy afaka fa dia solotena no alefa fa ity indray dia tena nataoko farazery mihitsy miaraka mivady aman-dranako tsy maintsy tonga any Sambavy tsika ny sy vasy ipokara. Halleluja! Tsy maintsy tonga ao fa toerana nazazako toerana na lehibe io fiangonana tokanana ary dia faly ny foko maly any dia tena nirifotra misy tamin'ny tobily io mba ho avy malaky ety fianarana tena nandeha mafy mihitsy
dia tonga soma tsara ka dia faly arabantsika fiangonana tsika olona rehetra tsika rehetrarehetra eto ary ohatra ka tsy faly aiko zany fatongavako zany arô aza mitehaka mafy oragoraka be oragoraka be ka dia mahafinaritra fa dia na dia ny fahitantsika manga sy fotsy be dabe ohatry zao aza dia efa mahafaly ny fo hoe tena ny lanitra mihitsy milatsaketo sambavy miloko ny lanitra fa dia tena fitahina be eo any mpitanànatsika ty fa mirotsaketo ny fitahina halleloia zay no ela fa andehantsika indray ny afatra satria fotoana dia mandeha tsy ho lava ny afatra androany fa fohifohy ihany satria tsika tokana fiangonana mbola hifaly tsika rehefa avy eo fa ny vaky teny nataontsika teo ty pérécope ty dia efa pérécope natao tany amin'ny volana décembre novembre tany ho any na octobre nefa nanomana azy ny mpanomana azy fa tsy mbola nisy tam'izany programme hoe aty amin'ny volana mai 2016 paster dia hitokana fiangonana zay fa mba amboamboary izy pérécope mba hifanarakaraka amin'ny fanokanana fiangonana io fa dia magaga le fiasan'Andriamanitra fa ny pérécope antsika dia miresaka ny Solomona mpanjaka ny Solomona mpanjaka io ihany no voasoratra atao amin'ny baiboly nitokana ny tempoly lehibe zay natao tempolin'Andriamanitra nefa dia Solomona mpanjaka io ny pérécope anatin'ny vaky tenitsika izay hitokana fiangonana eto Sahambavy androany peraka ny fanontaniana no mba fantaritsika kely ny tantara ia moa ty Solomona ty ary inona natonga azy ho mpanjaka i Solomona zany dia zanaky Davida fa zanaky Davida tamin'iza hoe ty Solomona ty Davida moa dia nanana vady maromaro ary dia nanana zanaka maromaro izy tam'izany ka ity Solomona ty zany ny tantarany dia ohatra ny hafahafa ihany raha jerevana amin'ny maolona indrindra miresaka raha fiangonana fa ndraiky andro Davida dia harivariva ny andro teo mbaravarakely ny tranony misy etazy rihana maromaro io tazatazana teo izy dia misy trano ampitany eo hitany misy vehivavy tsara tarehy be mandro tazany amin'ny varavarakely eo zany hoe vehivavy mandro zany mazava ho azy tsy manao akanjo ambony ambany dia fantanareo ny tiako resahany hitany Davida zany ny concombrany hitany Davida i mandro ha vasoa koa lahy ty vehivavy mandro ty fa iany io tonga fiten'ny tanora tony dia taratara raha Davida tara am'le vehivavy mandro iako moa lehilahy mahita vehivavy mandro tsy ho lava ny maso miliboaka mihitsy tsamandro ary izy efa miliboaka ny maso mijery ny zipony fo iny fa vao mainke mandro nantsony maramila ia io vehivavy mandro eo io dia ozy izy maramila hoe vadiny maramilanao io oritita ny anarany io maramila vadiny io vehivavy io nefa ny mandeha miady any toy i Davida alao ty io vehivavy io fa tiako dia nalaina tokoa raha vehivavy izy koa moa vehivavy anda ny mpanjaka miantso ka navadin'olona ry izy dia nantsony mpanjaka dia lasa dia namboariny mpanjaka tao zany ity vadiny maramilany ty dia bevoka dia niteraka tsy namboariny tamin'ny azy fijaliana namboariny Davida tao rehefa vita ny fanamboarany azy nilaza ty vehivavy ty hoe bevoka amin'ny fiten'ny tanora ty hoe nibikina fa ina no atao lozy ty ozy izy Davida dia ina nataony Davida avy hatrany Davida dia nampanatsony le vadin'io vehivavy io any amin'ny ady mandiana ty anao tonga tao amin'ny Davida dia nitambatambazy niarany sakafo tao rehefa avy niarany sakafo tao dia nasainy nody ndana mody any amin'ny vadinao amizay ianao androany alina dia mandria amin'ny vadinao zany hoe mba hanafenany Davida tsy alalany vadiny zany fa i Davida no nahabevokany ty vehivavy ity dia avy hatrany dia hoe
andananao mody androany alina maraina ny andro tsy hanody ty miaramila ty fa nandro tatokotany lapa teo ihany nalefa nitatitra tany amin'ny Davida le miaramila otita le nasainao nody iny le tsy hanody fa nandro tandavarangana tao atao mandeha ty koa iara sakafo alohanay androany le niara sakafo tao de napositrony Davida toka gasy mahery ny toka gasy tsika betsire mona sany tegnany mamy fa nitokany mahery rehefa mamo amizay Davida andehananao mody amin'ny vadinao amizay ozy izy mba handry amin'ny vadinao fa ela koa nao tany tsy hanandro tamin'ny vadiny any Davida fa nijanona tao iory otita vierevitra amizay mako Davida de hoy Davida matsy an'ny lehibe ny maramilany nanoratra taratasy izy alefaso any amin'ny ady ity maramila ity de ataovao mitoerana zay tena be maramila matanjaka mba ho faty amin'ny ady de nalefa nisoratany taratasy dia io maramila io no nampitondrainy taratasy io maramila io tsy malala hoe inona nisoratra na taratasy eo na inona fa de ity omeo ny général lehibenao any amin'ny ady any de ty maramila ty moa zany de baka toan'ny mpanjaka izy zany io ny lehibeny eo nandeha izy niazakazaka tondra ny taratasy nivakiny lehibe ny général io amizay le taratasy alefaso amin'ny ady ity maramila oritita ty mba ho faty sady gaga le général no mijery azy namakin'le taratasy hoe tsy fatan'le zanaty iny raha misoratra amin'ny taratasy ty tsy afaka nilaza nefa le général hoe anao tsy maintsy vonoina androany fa zay baiky ny mpanjaka fa de hoe ay ndao ary alohatsika hanafika amin'ny ady nalefa de hanafika amin'ny ady zay nalefa tany amin'ny toerana misy fahavalo le maramila matanjaka indrindra izy natao mpitarika tao rafitra ny ady maty tao le maramila rehefa maty le maramila nalefa ny général io zay maramila anakiray ny rano nakany amin'ny mpanjaka anao mitatitra lazao ny mpanjaka fa maty oritita fa nalefa tamin'ny ady karaha miteny ny mpanjaka hoe fahoana ny nafaty azy de teneny hoe maty izy satria mafy ny fifandonana fa maty ho an'ny firenena maty ho an'ny tandrazana ay lasa tonga nitatitra tonga tany lapitaina ny avatra maty ny oritita tamin'ny ady zay natao tondra vaovao mafaly aminao de rehefa maty tokoa le mpanjaka ity maramila ty dina nataony Davida nafarany amizay le raha matovadiny makitsika kely ny toko sendiny fa nifitiniko fotsiny le izy mamaky tsika zay mitondra baiboly amaky miaraka amiko ao amin'ny Samuel faharoa toko faharaiky amby folo andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo Samuel faharoa toko faharaiky amby folo Samuel faharoa toko faharaiky amby folo andininy enina amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo ary noho nefa reny Davida azavady ary noho nefa reny vadiny Ori fa maty ny lahy dia nisaona azy izy ary rehefa afatsaony izy dia nampanalainy Davida ho any an-tranony ary dia novadiny izy ka niteraka zazalahy taminy nefa tsy sitraky Jehova izany nataony Davida izany nalainy Davida ho vady amizay zany le raha matoa fa maty ny vadiny fa tsy sitraky Jehova zany dia raha mijery ny toko faharoa amby folo amby Samuel io tsika dia nirahany Jehova ny mpaminany Natana akany amin'ny Davida iresaka aminy Davida mpanjaka asa iza ny olona conseiller na président république na mpitondra fivavahana ao akaiky ny filohan'ny président république mba asa itety ty zavatra niresahan'ny Natana ty zao ny zavatra resahana ato raha vakitsika vetivety izy io Samuel faharoa toko faharoa amby folo ary Jehova naniraka ny Natana ka ao Davida ary dia tonga tao aminy izy ka nanao taminy hoe nisy olona roa lahy tao tanàna anakiray ny ray manan-karena ary ny ray malahelo
ary lay manankarena manana ondry amanosy sy omby betsaka fa lay malahelo kosa tsy nanana inona fa tsy zanak'ondry vavy kely iray monja zay nividiny ary nikolokoloiny tsara io ka nitompo teo aminy sy ny zanany fa tamin'ny anykely-ndraha lehilahy no ny nanany ary tamin'ny kapoakany no nisotrony sady nisotrony teo an-tratrany izy ka nataony toy ny zanany vavy anisy vahiny tonga tamin'ilay manan-karena nefa ny ondro amanosiny sy ny omby notsitsiny ka tsy nangalany atao nahandro an'ilay vahiny tonga tao aminy fa ny zanak'ondro ny vavy nylay malahelo kosa no nalainy ka dia nataony nahandro ho an'ilay olona tonga tao aminy dia nirehatra mafy ny fatezerana ny Davida tamin'izany olona zany ka hoy izy tamin'ny Natany ha raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty zany olona manao izany ary lay zanak'ondro vavy tsy maintsy onerany efatra eny noho nanaovany zany zavatra izany sy noho tsy namindran'ny fo dia hoy Natana tamin'ny Davida sady mitondroiny Davida ianao no izy ianao io ianao le mpanan-karena manana vady firy ondry amanosy firy fa misy olona teo aminao maramila anao nanompo anao nanao zay nilainao rehetrarehetra tsy manana afa-tsy anankiray fa ny vononao ny vadiny io ianao io resahany io karaky ny teninao hoe ha nampireka ny fatezeranao izy zany olo zany raha velona koa Jehova tsy maintsy atao maty zany olo zany ary lay zanak'ondro vavy tsy maintsy onerany efatra eny no nanaovany zany zavatra zany no tsy namindrany fo ianao zany sady nitombony ohatr' zao i Davida mpanjaka mba mahasaky koa izy ty mpanjaka zany nge manana fahefana amono anao manana fahefana amelona anao ianao ikitikitika ny vie privé sy ny fiainanany ianao ny miana akeny anala baraka azy any ianao zany ozy izy zao nolazainy Jehova Andriamanitry Israely izao nanosotro anao ho mpanjaka ny Israely ka namonjy anao afaka tamin'ny tanany Saoly ary nomeko anao ny tranon'ny tomponao sy ny vadin'ny tomponao andefo mandrinao ary nomeko anao koa ny firenen'ny Israely sy Joda ary raha mbola tsy ampy anao zany dia homeko bebe koa ianao ka nahoana ianao no nanamavo ny teny Jehova ka nanao zay ratsy eo masina ho irititana sy ianao ny sabatra ary ny vady nalainao vadinao kina i Davida tsy navitana anao iny teraka io vehivavy io nasiny Jehova ny zanany Batsheba ny anaran'io ramatoa io maty ny zanaky io Batsheba ny arahany Davida io dia rehefa maty ny zanany dia mba hampionana ny vehivavy io dia zay nataony Davida Samuel faharotoko faharoambin'ny ny andininy fa efatra amby roapolo zao ny zavatra nitranga ary Davida nampionana ny Batsheba vadiny satria maty ilay zaza maty koa ny vadiny na rehefa tany amin'ny ady dia nidra tao aminy ka nandry taminy ary niteraka zazalahy izy ka nianarana atao hoe Solomona ary Jehova tia azy zay zany ny tantarany Solomona ity vehivavy tsara tare rehefa ny baiboly milaza hoe tsara tare le olona dia tena manja be mihitsy zany tsy haiko zay fomba ilazana an'izany hoe tena vehivavy tsara zay mahita zany dia miaiky daholo hoe mba tsara koa zany na ny taingina moto na ny tondra sarety na ny mpanosika baramba mierika aby rehefa mandalo le vehivavy tsara tare mba tsara koa zany vehivavy zany hatrany amin'ny akoho sy ny vorona gaga koa mahita le tsara tare mba tsara koa zany vehivavy zany marina mahita ny atsarany samy gaga daholo na ny omby ary gaga atsarany zany hoy ny omby tena tsara rehefa hoe tsara tare ka normal Davida mpanjaka raha tonga dia aloha alaiky vady io fa tena tsara dia io Batsheba vavy io zany no niteraka ny Solomona rehefa maty ny zanany dia nandriany Davida indray ity Batsheba vadiny ity dia niteraka ny Solomona zay toka hoe ohatra ny hafahafa ihany ny tantaran'ity Solomona ity raha ny tantaran'ny solotra masina jereva kanefany io zaza io nanana zanaka maro ary Davida dia io zaza io ihany zay nefany no tendreny Davida ho mpanjaka isolo azy rehefa maty Davida dia io zaza io Solomona io no nomeny Davida hafatra hanao ny fiangonana satria i Davida dia tsy nahazo nanao ny fiangonana noho ny antony maro samihafa teo amin'ny fiainany satria i Davida dia olona tia ady sady liana ady
ka maty Atsilina dia Davida zay dia tsy navelan'i Jehova hanao trano ho azy i Davida fa ny zanany no nasainy nanao trano ho azy dia Solomona zaza izany ary nibaiko tamin'izay dia hoe ho atao lehibe izany trano izany ka rehefa vita io trano io fiangonana io dia alohan'ny hafatesan'i Davida zany hoe alohan'ny anaovana ny fiangonana io alohan'ny hafatesan'i Davida dia nanome hafatra azy Davida io zanany io zany amin'ny mpanjaka voalohany izy resantsika teo toko faharoa le vaky teny nomenantsika teo mpanjaka voalohany toko faharoa nanome hafatra i Davida any Solomona zanany io mpanjaka voalohany toko faharoa ary rehefa andiny voalohany no vakitsika ka hatramin'ny fahaefatra ihany ary rehefa atombotra ny andro afatesan'i Davida dia nandidin'ny Solomona zanany lahy izy hoe za efa andeha ho any amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra ko mahereza ianao ary misy hoa ho lehilahy ary tandremo zay sain'i Jehovahandriamanitra ho tandremana andehananao amin'ny lalany hitandremanao ny lalany sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny telo vavolombelona araka ny voasoratra amin'ny lalany Mosesy mba ataonao lavorary avokoa zay rehetra ataonao sy zay rehetra alehanao mba anatanterahany Jehova ny teny zay nilazainy hoe raha ny taranakao hitandrina ny alehany ka andeha eo anatrehako amin'ny fahamarinana amin'ny fony rehetra sy amin'ny fanahy rehetra hoy izy dia tsy ho zanakalahy eo amin'ny seza fiandranan'Israely ianao zany hoe efa ho faty Davida dia nafarany ty zanany ty mba anao araka izay nandidiny Jehova azy hitandreman'ny lalany sy ny didiny sy ny fitsipiny sy ny teny vavolombelona araka izay voasoratra amin'ny boky lalany Mosesy ka raha anao izany ty zanany ty dia tsy ho diso zanakalahy sy ny taranany eo amin'ny fitondram-panjakana izany tamin'izany moa zany tsy mbola nisy mandaa hoe 10 taona no mandany président na 7 taona indroa mihodina dia misy fifidianana fa dia mandra-pahafatiny zany dia eo ilay mpanjaka dia ny taranany no mandimby azy dia ny rainy no manendry hoe ity zanaka andimby ahy na lamatoy na lafaroa na fahatelo dia alaina mpisorona dia alaina ny lehibe ny maramila dia tendrena ireo olona ireo hanjaka eo amin'ny fanjakana fa tsy ohatrany antsika amin'izao fotoana zao hoe tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana dia rehefa tsy metimety amin'ny olona dia ahonana ny mpitolotra tsy izay ny azy tamin'izany fa dia taranaka amin'ny fandimby no mitondra fanjakana raha manaraka ny tenin'i Jehova dia nanao ny tempoly i Solomona araka ny baikony ray ary rehefa nanao ny tempoly izy dia vita ny tempoly ary rehefa vita ny tempoly dia nitokanana izany tempoly izany ary nitokana azy dia Solomona tantara faharoa toko fahadimy tantara faharoa toko fahadimy andininy faharoa misy lohateny eo hoe ny nitokanana ny tempoly dia zao nyvoalaza ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina ary tamin'izany dia nivoriny Solomona ny lohan'ny Israely sy ny lehibe ny firenena rehetra dia ny lohan'ny fianakaviany zanak'Israely ho an'ny Jerosalema apakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehova avy any Ziona tanànan'i Davida dia nivory ho any mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravoana tamin'ny volana fahafito ary tonga koa ny lohan'ny Israely rehetra ka ny Levita nitondra ny fiara dia nampakarina ny fiara sy ny tranon'ilay fihaonana ary ny fanaka-masina rehetra zay tao amin'ilay nampakariny Levita mpisorona ireo zavatra ireo ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra zay nivory teo aminy teo alohan'ny fiara dia samy namono zavatra atao fanatitra dia ondra manoso sy omby izay tsy tamboisaina sady tsy hita isa ny amarona zany hoe rehefa hotokanana zany le tempoly dia nivorina avokoa izy ny vahoaka rehetra tao Jerosalema ny mpitondra fanjakana ny manam-pahefana rehetra ny olona ny fiangonana ny Levita diakona zany sisisa dia niaraka ny tokana an'io tahaka an'izao ataontsika zao hoe hitokana fiangonana eto dia vorina daholo ny olona teo amin'ny tanàna tsika moa zany zao ny fiangonana ny Israely tamin'izany dia ny Israely rehetra ny vorina dia nivorina daholo ny apokalipsy rehetra dia nivorina ny manam-pahefana teo an-tanàna hitokana zany fiangonana izany dia natao ny fitokanana ny fiangonana dia rehefa natao ny fitokanana ny fiangonana dia nisy vavaka manokana zay nataon'ny Solomona ka ivavaka ataon'ny Solomona io koa dia amaranantsika ny toroteny androany satria mbola
anapaka ribantsika be tanàna mbola ndray fitenenana eto mbola hiary sakafotsika rehefa avy eo dia andehantsika hitsangana ary dia nivavaka nataony Solomona io mihitsy nivavaka ataontsika ny amin'ity tempoly ity mba hitahin'Andriamanitra antsika sy omban'Andriamanitra antsika manatsa antsika ary hiaraka hitsangana antsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra hiaraka hivavaka isika. Ary Solomona nitsangana teo alohan'ny altaran'i Jehova teo anaotrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka nameratra ny tanany ka nanao hoe ry Jehova Andriamanitra ny Israely ô tsy misy Andriamanitra tahaka anao na nany an-danitra ny ety an-tany izay mitany na ny fanekenao sy ny famindraponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha eo anatrehanao amin'ny fony rehetra sady efa natanteraka tamin'ny fony rehetra sady efa natanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao tamin'ny fa nolazainy vavanao izany dia nitanterahany tananao tahaka ny amin'izao anio izao ko tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehova Andriamanitra ny Israely eo ilay nolazainao taminy hoe tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny Israely raha ny zanakao mitandrina ny aleny ka maka tony lalako tahaka ny nandehanako teo anatrehako ko ankehitriny re Jehova Andriamanitra ny Israely eo mifona aminao aho aoko tohany ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida mpanompoko ko hatreny fivavaka sy ny fifonany mpanomponao Jehova Andriamanitra mba ho henonao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao mba hiratany masonao andro aman'alina amin'ity trano ity dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe ano asiako ny anarako henonao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manarika ity fitoerana ity ary enoy ny fifonany mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manarika ity fitoerana ity izy dia mino any an-danitra fonenana ianao eny menoaka mamela heloko araka izany Jehova Andriamanitra ray eto sambavy izay tokana ity fiangonana ity toerana izay na lehibe ny tenao fahazazana ny fony mbola zaza vao nanomboka natsiaro tena dia teto amin'ity toerana sambavy ity itokana ity fiangonana ity izay Jehova Andriamanitra ray eo amin'ity andro androany ity ka raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianany ka tonga hianina eo anoloan'ny altaranao amin'ity trano ity izy dia minoany an-danitra ianao ka manaova ary mitsarany mpanomponao amaly ny ratsy fanaka ampitsingerina ny nataony amin'ny lohany ary anamarina ny marina kosa ka nome azy araky ny fahamarinany ataovy amenina mafy raha resy eo anoloan'ny fahavalon'ny Israely olonao noho nanontany taminao ary miverina sy manaiky ny anaranao indraika mivavaka sy mifona eto anatrehanao amin'ity trano ity izy dia minoany an-danitra ianao ka mamela ny fahotan'ny Israely olonao ary apodio amin'ny tany nomenao azy izy sy ny razany raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana noho ny nanontany'ny olonao taminao eto sambavy izany raha tsisy ny ranonorana maina ny tany ary mivavaka manarika ity fitoerana ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria nampahorinao dia minoany an-danitra ianao ka mamelany ny fahotany mpanomponao eto sambavy satria atoronao azy ny lalana tsara izay tokony aleny ary manda tsara ranonorana amin'ny taninao izay nomenao lovanao raha misy mosary amin'ny tany tahaka ny kere any atsimo io eto amin'ny firenenay malagasy na rety mandringana na mainy rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sy sipanga na misy fahavalo manao fahirano azy eo amin'ny taniny dia eo amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona retana izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra ataon'ny olonao rehetra dia samy mahalala ny fahoriana sy ny alahelony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity eto sambavy ity dia menoany an-danitra fonenana ianao ka mamela heloka ka omen'ny olonao araky ny aleny rehetra fa fantatrao ny fony fa ianao dia ianao rery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona mba hatahorany ianao sy andehanany amin'ny lalanao amin'izany andro rehetra ihainany ety amin'ny tany nomenao ny razanay amen ary enio koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao izany hoe enio koa ny vahiny na dia tsy apokalypsy aza fa tonga avy amin'ny tany lavitra any noho ny amin'ny anaranao lehibe sy ny tanàna sy ny tanànao mahery ary ny sandrinao ahitsy ko raha avy izy
ka mivavaka manatriky ity trano hotokanana androany ity dia meno any an-danitra fonenana ianao ka manao varak'izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantany ny firenena rehetra ambony tany ny anaranao atahorany ianao tahaka nataon'ny Israelinao ihany ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa natsoina tamin'ity trano izay nataoko ity raha mivoaka iady amin'ny fahavalo ny olonao na hoaiza aniranao azy ka mivavaka aminao manandrify ity tanàna izay nofidinao ity sy ny trano izay nataoko amin'ny anaranao izy dia no eny an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony ka dia entiny mpamabo babo any amin'ny taniny na ho lavitra na ho akaiky izy izany hoe mety hikatra ny akazon-drano izy zany na ny tsefa na ny tanimoro ary mahatsiaro any amin'ny tany nitondranao azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao amin'ny tany izay nitondranao azy ho babo ary manao hoe efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra izy ary amin'ny tany nitondranao azy ho babo ary mivavaka manandrify ny taniny izay nomenao ny razana sy ny tanàna izay novidinao ary ny tranony izay nataoko amin'ny anaranao dia ino eny an-danitra fonenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy ary mamelany ny olonao izay efa nota taminao ary ankehitr'Andriamanitra mifona aminao aho aoka hiratra ny masonao ary aoka ny sofinao ieny mivavaka atao amin'ity trano fiangonana vita eto Sambavy ity ko ankehitriny mitsangana ry Jehovahandriamanitra ho amin'ny fitsaharanao dia ianao sy ny fiarany herinao aoka mpisorona hitafy famonjena Jehovahandriamanitra ary aoka ny olona masina hifaly amin'ny soa ry Jehovahandriamanitra aza lavinao ny voahosotrao tsarovo ny famindram-pona ampanantenaina any Davida mpanomponao omentsika voninahitra ilay mpanjaka amin'izany mivavaka izany rehefa vita ny vavaka nataon'ny Davida dia namaly ny vavaka Jehova azafady rehefa vita ny vavaka nataon'ny Solomona dia namaly vavaka Jehova ka izao ny valy ny vavaka izay nomeny Jehova tamin'ny fitokanana izany fiangonana izany ary mino fa ho avy amin'izao fiangonana zao koa ny izany valy vavaka izany ary Jehova niseho tamin'ny Solomona no nialaka nanao taminy hoe efa reko ny fivavaka ao ary efa novidiko ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra dia minitsika fandroany ren'Andriamanitra koa ny vavaka izay nataontsika ka nofidina ity fiangonana ity ho trano fanateram-panatitra koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranorana latsaka na saiko mandany ny tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy aneritena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiainana an-danitra aho ka hamelany heliny ary hasitrana ny taniny ary izao dia hihiratra ny masoko ary ny sofiko hiainy ny vavaka izay atao eto amin'ity fiangonana eto Sambavy ity fa efa novidiko sy nohamasiniko ity trano ity mba hitoeran'ny anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny sofiko ho ao mandrakariva amen ary ny aminao raha andeha anatreko tahaka nandehanan'i Davida rainao ianao ka manao arak'izay andidiko anao sy hitarina ny didiko sy ny fitsipo dia ampitoeriko ny seza fiandehanan'ny fanjakanao ary ny fanakeko tamin'i Davida raiko hoe tsy ho dia zanakalahy ho mpanapaka ny Israely ianao fa raha mivily kosa ianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalako izay nataoko teo nolonareo ka mandeha manompo andriamanin-kafa sy mekoky eo anatreny dia hongotako amin'ity tany izay nomeko anareo ity ary fongorako tsy eo masoko ity trano no hamasiniko amin'ny anarako ity sady ataoko ho bolana sy ho ambetitena amin'ny firenena rehetra ary na dia avo aza ity trano ity na dia manga sy fotsy ary izy ity na dia tsara tare azy ity dia ho fitalanjona an'izay rehetra mandalo izy ka nanao hoe naninona re dia nataon'i Jehova toy izao ity trano fivavahana teto Sambavy ity ary izy hamaly hoe satria nahafoy an'i Jehovahandriamanitra ny razana izy izay nitondra azy nivoaka avy tamin'ny tany Egypta izay nikikitra teo tamin'ny andriamanin-kafa sady nikoka teo anatrely tsy nanompo azy koa izany no nampidiran'izao loza rehetra izao tao aminy tsy amen zany engane ka tsy ho tonga amintsika ny izany ka dia tsika indray no hiala amin'Andriamanitra ka dia hanompo samy sy hanompo andriamanin-kafa fa efa nataon'Andriamanitra amin'ity fiangonana ity ny maso ny hijery ity
misofiny iaino eto satria misokatra misofiny amin'ny fivavaka sy ny fitaranana zay atao rehetra eto. Amen. Misotranao raha eo any mizavavaka izay nasandatra izany ka dia tanteraka amin'ny fiangonana eto Sambavy tokoa na izany tonom-bavaka izany ka dia navahinina tompon-tany izay ho avy anety tena ka hivavaka hiditra amin'ity trano fivavahana ity dia meno any an-danitra ianao ka mamaliany vahoakanao mba ho fantatra amin'ny firenena rehetra fa nisy Andriamanitra velona tokoa ny teto amin'ity toerana Sambavy ity. Na oary Jehovah nidera sy niatra ny voninahitra manaraka'izahay ny anaran'i Jesosy ilay maty ny lefona tsangana araka ny sotra masina no angatana izany. Halleluja. Amen. Manasantsika ary amin'izay toerana izany. Amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy tompontsika sy tompontsika no anapahana ity ribanty fanokanana ity fiangonana eto Sambavy ity androany fa sabotsy sabata 20 volana May taona 2024 manapahana azy ity. Patkelona kakanali Monsieur le maire. Malalaka amin'ny fotoana koa dia tonga foana tokana le fiangonana fa raha sanatria misy tsy fahafaha koa dia mandefa solotena hatrany zany amin'ny fanatanterana fanazovana fiangonana izao ny fiangonana apokalipsy misy fandraisana anjarany foibe ve sa any fiangonana eo amin'ny toerana ihany no manatokosany izay fanangana fiangonana izay miara-miasa amin'ny foibe zany ny fiangonana satria ny foibe zany ny tena andraisany andraikitra dia mividin'ny tany tany zany dia ny foibe mividin'ny tany zato isan-jato dia efa manorona ny fiangonana dia manao le fiangonana ho toerana dia ny foibe manampy azy rehefa mitsangana ny fiangonana dia ny tolona dia ny foibe koa miantoka ny tolona zato isan-jato dia raha misy tsy fampina moa zany amin'le fiangonana dia mbola manampy ihany ny foibe zany an'ireny fiangonana ireny zany ny vola manampiana azy ireo dia amin'ny alalan'ireny fahafolo-karena miakatra any amin'ny foibe ireny ihany zany ireny zany nividianana tany anaovana fiangonana ireny nividianana tolona anampianan'le fiangonana ireny koa mbola anampianan'le fiangonana raha ohatra hoe tena fa reraka mihitsy zareo tsy vitany dia manampy foana ny foibe zany. Ankoatr'izay pasteur raha ny fantatra andritry ny fotoana elaela anao mety fianaratsoa mety misy antondinao manokana avy ankoatran'izao fanokanana fiangonana dia tena fanokanana an'le fiangonana mihitsy ny tena
atondiako eto voalohany. Ny faharoa dia anomboka le fampianarana apocalypse koa zany amin'ny radio sy ny télévision radio fanambarana zany dia ny télévision Gideon TV. Ary rotona pasteur ny fatongavana eto mety manakambara ve ianao amin'ny resaka raharam-pirenena? Ny raharam-pirenena zany aloha dia ny firenena mahafirenena azy dia eo ny mpitondra, eo ny vahoaka entiny, dia eo koa ny olana maro isan-karazany. Ka io ny firenena mahafirenena zany dia misy ny vahaolana dia misy ny olana zany. Dia misy ny olana ny firenena fa miezaka ny mpitondra fanjakana mamaha ny olana. Mety misy fahitana manokana ve amin'izay mampiavaka anao ma pasteur Mayol? Ny fahitana zany aloha dia manokana tsisy fa ny fahitako anareo zao tokana fiangonana dia mahafaly mihitsy. Ahoana ny fahitany pasteur Mayol ny fiangonana afa-po ve ianao amin'ny endriky ny fiangonana zay vita mitsangana? Tena tsara mihitsy le fiangonana Sambavy, tsy araky ny eritreretana azy mihitsy. Hitan'zareo tsara mihitsy na ny lokony na ny ao anatiny ary tena manga sy fotsy, tena hoe tena lanitra ny latsaky ety Sambavy mihitsy. Matomby ny tanàna mijoro eto Sambavy zao ny fiangonana apocalypse ohatrohatrana fandraisan'ny commune an'izay. Efa voalazako tery mikabariko tery moa zany fa rehefa hoe asa fanompoanan'Andriamanitra dia tsy misy sakana amin'ny fitondra fanjakana eto toerana commune Sambavy satria na ny lalam-pandrenana dia efa milaza fa ny finoana kristianina zay hanompoanan'Andriamanitra no lalàna misy eto amin'ny firenena dia tsy misy sakana aty amin'ny commune zay zavatra. Mety efa misy zanam-piangonana firy mijoro atao anatin'ity commune aty? Misy zanam-piangonana inona moa zay no tena fiangonana ny fiangonana misy eto moa zany izay ataontsika hoe karazam-piangonana zay misy eto dia efa nilazaiko teo fa misy karazany 7 ambin'ny folo zay amin'ny finoana kristianina daholo zay rehetrarehetra zay. Manao ahoana ny fiaraha-miasan'ny fiangonana apocalypse sy ny commune Sambavy manokana? Ny fiaraha-miasan'ny fiangonana apocalypse sy ny commune Sambavy moa zany dia ataoko tsy dia misy ny olana, tsisy ny olana hatreto mandeha hatreto aloha. Ka na ny tenana izy zany dia ataontsika hoe tsy ao anatin'ny finoana amin'ny fiangonana apocalypse nefa dia tonga anatika zao dia profo zay fa tsy misy ny olana fiangonana apocalypse sy ny fahitanao manokana ary ty fiangonana miorina eto amin'ity commune Sambavy eto? Zava-dehibe ho an'ny commune izay fiorenan'ny fiangonana izay manaraka ny finoana kristianina zay satria izay no tena zava-dehibe fa tsy ny mahakaraza-piangonana azy fa rehefa misy ny fanompoanan'Andriamanitra dia efa zava-dehibe amin'ny commune zay satria efa mbola ny pasteur teo fa mora hoentina kokoa ny olona izay mino an'Andriamanitra ka manamora ny fitondram-panjakana. Mba misy ahako ny amin'ny fiainan'ny commune ve ny fisian'izay fiangonana 7 ambin'ny folo mijoro ato amin'ny commune Sambavy? Raha izay aloha zany dia io zany azo lazaina hoe misy akony koa satria izay finoan'Andriamanitra dia fahataporana an'Andriamanitra zany dia midika fa hanaraka ny lalàna sy ny didy izay ao anaty ataontsika hoe baiboly ohatra izay fanarahana izay ny baiboly izay dia manaraka ny didin'Andriamanitra zany dia angamba ny hitako hoe misy akony. Mety nandritry ny hafiriana no nanomanana na tonga an'izao amin'ny tanjona izao? Lavalava ihany ny ezaka natao fa izany hoe fitahian'Andriamanitra aloha voalohany indrindra dia nahatoy izao an'ity fiangonana ity ary ny ezaka nataon'ireo mpiara-miasa tato amin'ny parasy ihany koa dia tena nahafa-po ka dia atao anatin'ny fotoana vitsy sy araka ny nanam-poizana anazy no nahatanterahana izao asa hatraitsika izao. Azo lazaina fa toko hoe ohatrina ny tedi-bidina natotosana an'izao foto-drafitr'asa izao?
ny herim-pombahoaka moa zany dia tsy voalaza loatra ny tetibidy ny fitaonakazo ny fitaona pasika sy ny fanaovam-bato iny sady dia voalaza loatra fa raha ohatra ka jerena ny tetibidiny zao dia tegna moa samba miasa amin'ny comptabilité agny sady hay losa fa nanampy be dia be amin'ny arabola aloha dia ny fohy be sy ny régional Fianarantsoa zay no azonay ambara. mety efa manodidina ny firy any Pino atao nivon'ny paroasy Sambava? Ny Pino atao anatin'ny paroasy Sambava aloha dia raha tambatambatra izy rehetrarehetra dia efa mahatratratra ao amin'ny 100 Pino koa. Manahoana fahitanao manokana izany hoe fiangonana Sambava zany ao anatin'ilay paroasy zany? Ao anatin'ny paroasy moa zany dia misy fiangonana 8 hiakatra ho 7 izy zao asoasy nisan'ny fiangonana ato. Ka nisan'ny sangany aloha ny fiangonana Sambava satria izy no atao lehibe indrindra sady zoky indrindra amin'ny fiangonana ato. Izy no zoky indrindra. Dia maromaro ihany ny vahoakan'ny Sambava raha ampitahina amin'ny hafa. Ny hafatrao manokana ro an'ilay Pino Apocalypse miorina ato anatin'izao fiangonana Sambava zao satria fanokanana fiangonana no natao teto aloha. Ya, dia ilay voasoratra ihany ny hoe ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa mandray ny valim-pisasarana zao Sambava ary dia omena voninahitra amin'izany Andriamanitra ary ny teny azo apetraka dia zao agny amin'ny fiangonana hafa rehetra tsy ato agnatin'ny paroasy ihany fa ny fiangonana manodidina ato agnatin'ny régional dia ndraindraika mba hagnaraka an'izao diany Sambava zao aby ka dia mba samy hampijoro ny fiangonany ara-dalàna ohatra zay voninahitra Andriamanitra. Simpal. Yeah.
mivavaka atsika tonga nandray tantokopira tanora dia tanora sady mahafinaritra ireto Jehovandriamanitra raha eo reto ny tanoranao miteranao sy manandratra ny voninahitra ny anaranao amin'ny alalana ny feon'izy ireo amin'ny alalany fitafiana masina koa amin'ny androan'ny sabata ity no anokanana azy ireo koa dia mitondra mibavaka ndraiky tanora reto zay tompo mba omeno azy ireo no feo manga rehetra oentin'izy ireo manandratra sy manome voninahitra ny anaranao omenao ny feo tsara rehetra na ny lahy na ny vavy na ny feo voalohany ny faharoa fahatelo fahaefatra fa ho lavitra ny feo borodolo sy ny feo ny takatra sy ny feo ny fodilahamenana izy ireo fa mba feo boro malala feo manga feo boro manga no entin'izy ireo midera sy mankalaza anao raha miantso izy ireo dia mamalenao ny an-tanitrany fenoy ny fananao masina izy ireo na andro na alina ka dia ndre feo avoivony izy manao hoe tia ny lalana ka izory dia matoky izay ray malala fa izao fanokanana andreto tokopira reto zao dia izy io ny voninahitra ny anaranao tsy eto mifaritry ny sambavy ihany tsy ny fianaratsoa ihany fa maneran-tany ho voninahitra ny anaranao rery ihany anao ary Jehovah nidera sy nihaja ny voninahitra zay ny anaran'i Jesosy maty ny levina nitsangana araka ny tsodramasina no angatana izany halleloia amen sary ny tsodrano avy amin'ny tompo ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitay anao ka hiaro anao ane Jehovah ampamiramiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka anomenao ny fiadanana amena amena saba Jehovah sy pasteur Amella atovy mafy le fanotelony farany saba Jehovah sy pasteur Amella saba Jehovah sy pasteur Amella raha soa dia samy tena Andriamanitra daholo tsika ao amin'ny radio sy amin'ny télé tsika mifankahita ndray raha soa veloma tompoko samy tena Andriamanitra daholo